Miarabanao tompolasy tompovavy ho antsika isa tokantrano amin'izao fotoana izao manaraka ny fahita lavitra sy ny onjam-peo ny MBS radio fahita lavitra mazava ho azy araka ny nambarako amintsika teo ny mpanaraka ny radio Maday ihany koa anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ity alarobia fa 30 ny volana oktobra 2024 ity itenako Fanny Razafimanantany mpanao gazety mpamakafaka politika no mitondra ny fandarana sy fanentanana amintsika amin'izao atoandro izao. Ny namantsika Faly Ramananarivo ionja no miangaly ny lafiny teknika mitikodina tsy lavitra eo ihany koa itsika sy tanjona izay mpianatra raha eto amin'ny onjam-peo sy fahita lavitra MBS dia arabaika ihany koa isika manaraka ny Facebook sy ny YouTube izay mivatana ihany koa amin'ity atoandro ity. Ho an'ny famerenana moa zany dia matetitetika ny onjam-peo sy ny fahita lavitra. Ampiomaniko isika fa ivahiny araka amintsika rehefa avy eo ny solomamoaka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny distrika Nambohitra Atsimo Andriamatoa Mamirabendrina sady sekretera jeneraly eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa zany. Ampiomanako antsika hanaraka izany fandarana izany. Fa ho an'ny vaovao samihafa aloha zany mialohan'ny fiomankomanana ny vahiny tompotrano izay efa mikarakara ny lafin'ny fandraisana azy eo Faly Ramananarivo maestro antsika dia hiresahana ny amin'ny hoe niakatra zany ny hahavon'ny famahana ny olona ny jiro sy rano an'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria rehefa avy ny tabataba ny teny ary rehefa avy ny laza ny zava-misy amin'ny ankapobeny isika mikasika indrindra ny amin'ny hoe lanjijy tsy manakatoraka sahirana ilay fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny ny amin'ireo vahaolany delestazy sy ny rano ho an'ny eto Madagasikara izay atao mihitatra sahala misima misioka dia nisy zany ny filakevitra minisitra maimaika omaly satria rano mahazatra dia isaky ny alarobia toy izao ny filakevitra minisitra ny talata kosa dia nomanina ho an'ny governemanta izany ho an'ny filakevitra saingy naroso omaly ny filakevitra minisitra dia nisy tahaka ny mahazatra zany ny soratra amina pejy vitsivitsy ny amin'ny hoe efa mikaribaolana ary efa mitsinjo ny amin'izay mety hitranga dia efa nasangasanga atao anatin'izany tatitra ny filakevitra minisitra izany ny fanapahan-kevitra any amin'ireo hoe parc solaire fitsinjarana kit solaire tonga hatrany amin'ireo hoe jiro hovatsiana amin'ny angovo azo avozina manodidina ny 100-200 megawatt sahala amin'izay moa zany lay fomba fiasan'ilay fanjakana amin'ny ankapobeny tsy mahagaga intsony zany ny amin'ny hoe tsy maintsy misy foana ny karazana solution pommade na anesthésie kely samihafa atsindrotsindrony eno paracetamol tolorana ao anatin'izay zavatra mety hoe hanafahana kely zany le fanahitainana lay olana misy amin'izao fotoana izao satria efa generalize le zava-misy na hoe tena efa miparitaka eran'i Madagasikara ity olona ny delestage izy ity dia nambara tamin'izany moa zany tahaka n'ilay fitsidiana tampoka izay tsy maintsy nambara hoe rehefa nahoraka ny kolikoly ny fivoahana amina harem-pirenena samihafa teny amin'ny ladoany teny dia nampiomana meloa ny filohan'ny repoblika hitsidika ny ladoany sy ny aéroport teny Ivato dia efa nampiomana zany ny filohan'ny repoblika fa hitsidika eny Ambohimanambola ary tsy voaka eo raha tsy mahita vahaolana dia miparitaka moa zany ny sary amin'ny tambazotra sosialy amin'izao fotoana izao fa misy ny dinika iarahana amin'ireo tompon'andraikitra samihafa anivon'ny fitondram-panjakana présidence ny gouvernemanta ary ny tompon'andraikitra eo anivon'ny jirama avita anao miracle avita anao magie avita ny amadika ny impossible au possible avy ny fitondram-panjakana ao anatin'izany mission eny Ambohimanambola izany manoloana an'ireo tranga marobe izay tsy maintsy karohana vahaolana ary andrasan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa na izany na tsy izany aza aloha zany dia ny omaly iny dia efa betsaka ireo fiomankomanana ny hanaitra ny fitondram-panjakana ary asana ny fivoahan'ilay serasera hoe fête de la bougie izay nokasaina hitsofana soufflé sy hanairana ny fitondram-panjakana omaly tamin'ny 9 alina no napetsiketsika n'ireo mpitandro ny filaminana teny amin'ny sampanandalina samihafa any amin'izay mety hoe hetsihan'ireo vahoaka hanairana zany sy angatan'izy ireo ny zony mba hahazo ny jiro mazava sy ny rano izany fa dia
Nietsika zany teny amin'ny sapanandalina samy hafa teny zany mitandro filaminana ny andry izay mety fotokonana zany zay ho ataon'ireo vahoaka amina fokotany maro samihafa. Hita izany teny amin'ny lalana sapanana tery anteroka tery teo Ambohibao zany, hita izany teny amin'ny rokady sy ireo toerana maro samihafa arak'izay nahazoana sy nampitana ny vaovao taty amintsika izany. De mametraka zany ny fiomanana melo le fitondram-panjakana. Asa inona ny voaka androany fa samy miandry ny rehetra satria iakenina ny fiainan'ny voaka amin'ny ankapobeny mihitsy izany tontolon'ny jiro sy ny rano izany. Ary raha ny fanodinana ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny, raha ohatra ka milaza ny filohan'ny repoblika fa miantso mpandraharaha hanangana hôtely 5 étoiles ary hanangana izany foto-drafitrasa ho an'ny fandraisana mpizahatany izany manerina ny repoblikan'i Madagasikara, dia asa hoe ahodina amin'inona zany amin'ny alalan'ny herinaratra sy vatsiana. Rano avy azy izany raha ohatra ka ohatran'izao ny zava-misy eto Madagasikara ka hoe etsoina an'ireo mpandraharaha maro samihafa. Etsoina an'ireo mpandraharaha maro samihafa ihany koa avy any Chine, avy any amin'ireo firenena arabo izay hamatsy vola eto Madagasikara ary hanao an'ireo tetikasa lehibe na grand projet, hanao investissement lehibe ihany koa any eto Madagasikara, kanefa dia marefo dia marefo ny herinaratra izany sy ny rano ahafahana zany miatrika an'ireo fiainana andavanandro ny fanodinana orinasa izany rehetrarehetra izany. No hisariantsika an-tsaina ny amin'ny hoe izy ity nge ka tsy vita ny resaka Tom Cruise amina resaka cyclone ka hanavitravotra zazakely na hanavitravotra tsaboina, mety azo atao no milalao serasera amin'ireny, fa ny filalaovana serasera ihany koa ka hilazana fa tsy maintsy ivany delestage na alefaka ny delestage amin'ny faran'ny taona, na tsy maintsy ahitana vahaolana io afaka enina na 7 volana na zay tsy nataon'ny sasany tao anatin'ny 20 taona dia ho ampitomboana 400 mégawatts zany ao anatin'ny 5 taona, sy ny amin'ny hoe ametraka parc solaire sy orinasa zay hanao an'izany hoe kit solaire izany dia efa lany jijo ihany gouvernemanta sy ny fitondram-panjakana, satria mbola meta ambonin'izay ve ho resahana voaka malagasy ho ampanantenana ho an'ny voaka malagasy, dia takiny tsy mahatoky itsintsika satria nefa be loatra zay nyresahana izay. Ary rehefa mahita an'ireo arsivana video zay ahelin'ireo mpisehatra ny tambajotitra sosialy isika, dia takiny nahita any voafitaka ny voaka malagasy, voafandalitra ny voaka malagasy rehefa mahita an'ireny arsivana video reny amin'ny hoe toliary ny lafo indrindra ny herinaratra, fa toliary ny atao mora indrindra ny herinaratra ary de hosaritana ny herinaratra avy any Sako amin'le charbon de Sako zany, raha ohatra ka ataoko mifampitsaivana tamin'ny taona 2024 hiditra 2024 zay propagande filohan'ny repoblika tamin'izany fotoanandro izany, sy ny amin'ny hoe tena hametraka parc solaire, tena hanao tohadrano maro samihafa, hametraka usine anamboatra an'izay hoe tena panneau solaire sy ny sisa izany. Kanefa moa zany dia tsy misy zany. Enitaona aty aoriana dia nifinitaka tao anatin'izay lelamamy sy fahaizana mampandredrisa zay zany voaka malagasy, ary dia rehefa be loatra ho isika ny fampanantenana zay miendrika serasera tahaka ireny, dia tsy maintsy midona ny rindrina ihany, midona ny poto zany le fitondram-panjakana. Hanery zany sisa de io manao fivoriana mikatitra mitady vahaolana eny Ambohimanambola io. Andrasantsika hoe inona ny vahaolana hivoaka eny Ambohimanambola, havitanao miracle ve ho isika sa havita madika an'izany impossible au possible, satria manino tsika amin'ny tena impossible zany dia misy zavatra maro be mila vahana faran'izay maika any andekaleka, misy zavatra faran'izay vahana maika atsy amin'ny usine mpamokatra rano Ambohimanambola, Mandroseza sy ny manodidina azy, misy zavatra vahana faran'izay maika ny tontolon'ny jerama amin'ny akabehany amin'ny alalan'ny rotrosa zay tsy maintsy honerana ho an'ireo mpamatsy ny solika zany, ary ho an'ireo zay tompon'ny groupe électrogène zay miasa manentina Madagasikara. Manana an'izany ve ny teti-bolam-panjakana zay voavy dinika koa omaly, satria dia ao anatin'ny session budgétaire zany ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena ary hoentina eo anivon'ny parlemanta izany loi de finance initiale izany, de manahoana ny vola ampiasaina ao anatin'izany. Mbola ampitombon'ny subvention na ny fanampiana miopapana mihoatra n'izay efa natao teo aloha aliny jerama ve le fitondram-panjakana, mbola izany ihany ve ny lalatokana hoentin'le fitondram-panjakana hamahana ny tiraraha ty, sa misy vahaolana hafa dia andrasantsika izany. Mbola io siterina io ve
no homenany malagasy hatramin'ny farany taona na hatrany ny voalohany taona mbola io bombolina io ve hatramin'ny roviana no avitana manadio andreny simibe andrano reny sy mametraka simibe andrano vaovao sy manao fitarian-drano fantsin-drano sy mametraka lavadrano satria ndraisy natao anatin'ny filakevitra ministra ny hoe ametraka lavadrano itety anatananarivo ao anatin'izany zany Antananarivo renivohitra avaradrano atsimon-drano Ambohidratrimo efa mipetraka ve zany rehetrarehetra izany sa de efa napahakevitra ny raisidraisina fotsiny tao anatin'ny filakevitra ministra de ilam-balina zany de ho hitantsika eo zany ny serasera ivoaka avy eny Ambohimanambola fa endray aloha zany mason'izao tontolo izao hoy satria efa nambarako tamin'ny fandarantsika omaly fa tsy mbola fahiteran-tany zany fitokonana ny mba hahazo rano izany satria zo fototry ny olom-pirenena ny hahazo rano ara-dalàna rano zay andrahoana sakafo sotroina hidiovana ary ahafahana mikarakara an'ireo fitaovana maro samihafa ny zo hisitraka jiro ihany koa zay ahafahana manatanteraka an'ireo asa manandraikitra samihafa eny amin'ireo asokadina andraikitra zay mampiasa izany herinaratra izany fa atreto aloha zany dia tsy naomby ny jirona koa ny zaraina isa-tokantrano mba tonga hatramina fitokonana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay ny amin'iny fa andrasantsika ny fivoahan'ny fampitambavao na ny serasera zany avy eny Ambohimanambola hoe nahita vahaolana sa tsy nahita vahaolana ny fitondram-panjakana sy ny jirama zay miara-mikaribaolana amin'izao fotoana izao fa anairantsika ihany koa raha mbola misy mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto ka afaka miaro ny mpanjifa ny vahoaka malagasy de mba mijoroa mba mitenena ihany fa indraindray manko le mpiaro ny zon'ny mpanjifa dia ampiasaina indrindrandrindra farany teo tamin'ny voalohany volana me de nentina miodikodina tany ambadibadika tany Toamasina tany nampirevena tany de nanao fanambarana sy ny sisa de miaraka miodikodina an'ireo tompon'andraikitra eo ministera ny varotra zany manao parady fotsiny mijery ny fidanga vidim-piainana fa amin'ny fotoana tena tokony hitenenana ny mahazo ny mpanjifa malagasy amin'ny jiro sy rano de mangina tsy mahaloam-peo ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa de anairantsika hoe raha mbola misy zany de mitenena fa tsy ampiasaina amin'ny famonoana afo politika fotsiny ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara tairitsika satria mahafata-baovaotsika matoa miteny an'izany amin'izao fotoana izao hanaraka ny communication d'etat indray zany ny zon'ny mpanjifa rehefa kelikely hitantsika eo mifandehan-draharaha eny ary efa eto akaiketo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ny solombavamboaka Mamerabelindrina zay avy ny sanandraikitra maro be moa zany vao maraina de efa mitety ireo commune atao anatin'ny distrika n'Ambohidratrimo soroko fa ngeza de ngeza zany district zany satria dia commune 420 fokotany 420 sy 300 mandrefitra azy ary miaraka amin'ireo zanam-pokotany maro be dia angamba any amin'ny 5 isan-jaton'ireo fokotany de efa voatetin'ny solombavamboaka avokoa zany tsy mora nefa satria dia amin'ny 100 kilometatra maro samihafa vo avy tetsy Ambohitrimanjaka ny solombavamboaka ny Madagasikara no miazakazaka eto amin'ny fandarantsika miarabanao Andriamatoa solombavamboaka miaraba fanira zamanatany miarabantsika mpiara-miasa rehetra ato amin'ny MBS radio télévision sy ny radio mata miaraba mpanaraka ny fandaharana ary tena maneho fifaliana fa tafahoana indray atao raha nandritry ny fotoana lavalava ihany volana vitsivitsy no ny fandaminana dia tsy ny serasera teto isika arak'izany dia miaraba ny ireo mpanaraka fandaharana ireo na aiza misy azy ary manantena fa ahafahantsika mifampita ny vaovao hatrany toy ny mahazatra ny fionatsika toy izao izy ty moa tsy mbola tena misy hoe lamina hoe isaky ny alarobia ve ny etsy isaky ny alakamisy sa isaky ny zoma fa mamerina azy tsika mamerina ny fandaharantsika faniry dia manao zay ahafahantsika mampandeha sy mizara ny vaovao sy mitafatafa amin'ny mpanaraka ny fandaharana eny ary député Mamerabelindrina aloha tonga aloha zay ny vaovao mafana satria miaina amin'ny délestage ihany koa satria za mijery ny vaovao ato samihafa de tsy afabela koa Ambohidratrimo tena tsy afabela mihitsy naiza ary misy ny
fietsena ihany koa tetsy commune Ambohidratrimo Voatselo zay nikofokofoka kely ihany koa ny teny teroka teny na izany na tsy zany ihany koa nefa de iarany délestage tena tsy hitanono zany na ho an'ny jiro zay efa misy miteny fa tsy délestage tsony fa tena efa coupure générale fa misy ihany koa zany tsy fahazona rano ara-dalàna zany any amin'izany district izany na izany na tsy zany aza nefa de resaka ny raharaha nasionaly tsika satria sy olo mavoaka Madagasikara ianao avy hatrany de ny fomba fahitany de miteny membre Bendrina an'ilay zava-misy amin'ilay hoe raharaha ny jiso any eto Madagasikara ary ilay fivoriana zay lazaina zany fa hikaroam-baolana ho an'ny jirama eny Ambohimanambola amin'izao fotoana izao. Raha hoy atao hoe volana vitsivitsy tsika ntsiniona teto de ny azontsika atao ngamba de manao tomban'ezaka kely faniry sa matadidin'ny resaka ny fanaovantsika farany teto tsika ny raharaha-pirenena ny jerena indrindraindrindra mahakasika an'izany angovo sy rano izany de jerentsika hoe taorian'izay volana 4-5 tsy niresahantsika azy teo zay tsika ny tsy niresaka fa ny vahoaka sy ny zay manakolazaina rehetra ny resaka nanahoana ny zavatra nisy zay moa ny antom-pisian'ny fandaharana zay no antom-pisian'ny famakafakana ny raharaha-pirenena zay ataontsika ahafahana mahita hoe niakatra sa nidina nandroso sa niemotra sa tsy nietsika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny ka ny raha ny fomba fijeritsika manokana jerena mba tsy tenenako hoe ny fomba fijeriko de azo lazaina hoe vao mainka ny ratsy ny zava-misy raha nisany bonbonina fotsiny ny saina eny an-dalana eny sy eny an-tanàna eny de vao mainka nisany tombo ny isan'ny bonbonina raha ny ino ty izy ny fréquence na ny fotoana fisian'ny fahatapahan-jiro na tena fahatapahana io na resaka délestage de vao mainka me matetika eny amin'ny fiarahamonina eny ary tatoato de hitantsika tamin'ireny fanehoan'ny vahoakany tsy fifaliany za tsy hiteny hoe fanehoan-kevitra fa tena fanehoany mihitsy hoe tsy zakany intsony ny zava-misy tamin'ireo faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina reny nanamarika fa tena nia ratsy ny zava-misy zavatra noeritreretina angamba saika teny hoe nantenaina kanefa tsika efa samy nalala fa tsy nanantena ninina am'ty fitondram-panjakana ity fa ny zavatra nieritreretina hoe mba anaovany zareo ezaka kely de mba isian'ny lanja miakatra kely amin'le fiainana andavanandro mponina satria hoe mandaa vaovao tamin'ity taona ity asa vaovao ary PGE vaovao ilay politique générale de l'État izay nampanarahana ny toetrandro no entina miaina sy miasa zao kanefa ny zava-misy de vao mainka me ratsy ary me mitotongana noho ny teo aloha ny fiainana andavanandro ny malagasy raha tsy resaka afa-tsy ny jirama aloha tsika zao ho avy ny zavatra hafa rehefa avy eo raha tsika mahita ny herinaratra tsy anjarako ny tanisan'izany mahalala mihoatra lavitra no izahay ianareo any tokantrano any ary samy miainan'izany tsika arak'le teniko teo hoe tsy hita ntsony zay iainana ao anatin'le izy fa mbetika tia ny ora sy ny ataontsika hoe ny drafitra zay avoaka ny jiramany amin'ny fanapahana azy lasa zary fiainana andavanandro angely izy lasa iny no ianteheran'ny fiainam-bahoaka de avy eo nefa miova ndray ny afaka andro vitsivitsy tsy hita ntsony zay tena ianterana voankeo ana eny kikikan'ny vahoaka miteny hoe ny fiainanay de metehatra amin'ny angovo metehatra amin'ny herinaratra famelomanay fa de manjanakay mpanao soudure ny coiffure zatra be de be kanefa ny zavatra andamina ny fanjakana azy io de teneniko mihitsy hoe ny fanjakana satria marina fa eo ny jirama amin'ny maha orinasa azy fa eo ny fanjakana amin'ny mahatompony ny orinasa azy sy amin'ny mahatompona ndraikitra voalohany ny amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka de eo zany le teneniko hoe ilay fiainana mihitsy lay herinaratra zay ivelomana mihitsy no indraindray amin'ny fotoana tsy ilana azy no misy kely vetivety amin'ny fotoana ilana azy mba ahafahana miaina sy mivelona sy mitady vola tsy zay anaovana zay misy azy toy izany koa ny rano zay lazaina fa aina raha ary amintsika am'te zao manararaotra kely efa niry miresaka
fa miresaka mbodratrimo tsika teo fa 10 minitra talohany natongavako teto de mbola nanamafy amin'ny faritra mbodratrimo iny mantsy zao a misy loharanonangovo anankiroa izy iny anankiray avy any Tanandrano eny amin'ny ilany avaratra Tsinanana Antananarivo iny zany de ny anankiray avy aty Andrefana fa ilay avy any Tanandrano efa nanomboka tamin'ny fito sasany alina ny tapaka maly hatramintsika miteny zao zay araka le teny nifaniry teo efa tsy de le stage tsony zany efa tena fahatapahana tanteraka zany ka eto zay de efa manao antso avo ndray hitady vahaolana no isin'izany fiaonana zany eny ananinany kanefa vao maika olana ny ainana coupure anankiray tsy voavahatra amin'izao fotoana izao tsy de le stage tsony zany aminay dia eto dia manamafy an'izay filazana hoe misy zany fa sao de tsy fantatry ny tompona ndraikitra any akory hoe misy zany fahatapahana zany nefa apahambetsaka eto Antananarivo sy manodidina no miatehatra amin'iny loharanonangovo avy any amin'ny faritra Tsinanana avaratra Tsinanana Antananarivo iny ny olana fanira efa iaraha mahalala ary vahaolana efa fantatra amin'ny ankapobeny fa ny mpitondra fanjakana mihitsy no miny tsy miaina an'ilay tena zava-misy ilay tena olana hany ka rehefa mitady vahaolana de vahaolana manarotsarona ny androany fotsiny no atao ohatra raha ity resaka loharanonangovo ity ny resantsika samy mahalalitsika efa ny andekaleka nge no herin'io raha mbola ny am'izao fotoana zao mpanjara fotsiny angeny akoatr'izay fa ny loharano any inona no atao ambony inona no hitanao ambomana vola za araka ny teniko teo hoe raha ny vahaolana efa samy mahalalitsika na tsy teknisianina ary samy mahalalitsika fa mifampiakarana ny vokatra ny andekaleka na any amin'ny loharano hafa vaovao zay efa nytany saina hatry ny ela fa hoe tokony natanterahana azy zay ny tena vahaolana fa na inona ketrehana ao ambomanambola androany rehefa tsy misy ny vokatra azo zaraina azo tsy njaraina mitokantrano tsirairay avy de tonga am'le vazivazy any anaty tambajotra sosialy any hoe misy tsy mody mihitsy zany misy tsy hivoaka ao mihitsy zany tsy maintsy mahita vahaolana zay tsy inona lefa le fanambona voaka ny zareo hoe tsy hivoaka ao raha tsy mahita vahaolana tonga de miatra ny ilain'ny vahoaka tompoko fa tsy vahaolana tsoratra tsy vahaolana mbola hoe afaka herinandro na afaka 10 andro vao hiatra fa vahaolana tonga de miatra satria ilay zahatra mitranga efa miatra ny olana de zao faniry io resaka olan'ny rano sy jiro eto Madagasikara de mandray roa zany hoe eo ny ino ty izy transaction commercial azy zany hoe fifampirarahana ara-barotra amin'ny mpivarotra sy mpividy ny jirama eto mpamokatra sady mpivarotra ny vahoaka zay manana compteur any aminy ireo ny mpanjifa sy mpividy ary fantatsika tsara misy ny lalàna mifehany zany fifampirarahana ara-barotra zany amin'ny lafiny rehetra ny resaka fitsinjovana sy fiarovana ny zon'ny mpanjifa faniry teo mitovy zany amin'ny varotra rehetra fa tsy hoe any amin'ny vidim-bary ihany na any amin'ny vidina solika ihany na any amin'ny vidina voamaina ihany no isina fitsinjovana ny zon'ny mpanjifa fa hatrany amin'ny rehefa mety ho varotra dia miteraka an'izay fisian'ny mpanjifa sy ny mpivarotra izay ary mampisy ny rafitra izay natao iaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara tsy mpanjifa ny namorona an'io fa misy eritreritra tany ary tsika samy mahalala hoe rafitra misy ary matanjaka amina firenena anankiray io fa mpanjifa dia natao ahazo tombotsoa amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa io ka eto raha miteny hoe fifanarahana ara-barotra nge io zavatra io de dikan'izay rehefa tsy afa-po ny mpividy de mila mieritreritra zay tokony hanatsarana ny tolotra omeny ny mpamokatra sy mpivarotra zao nefa tsika efa taona maro zay no efa minaonaona efa minainaina efa mitabataba ny mpividy ny mpanjifa fa tsy afa-po kanefa mandolafo ary tsy vitan'izay mandolafo fa terena handoa am'izay fotoana tian'ny mpivarotra
ary faraparany teo de narahantsika nahita fa mbola tataovana 500 raha misy fahatarana na ora vitsy fotsiny azy raha miteny hoe ora rehefa miresaka daty tsika de rehefa manomboka am 12 alina iny daty iny na am 3 maraina na am 9 maraina azy de efa dily zay de efa mitomboka ilay tatao 500 zay anasazina an'le mpanjifa zany efa mividy lafo efa omenany hoe tikano tsy tikano efa zay sitrapon'ny mpivarotra no azona ny entana sy isotomana ny entana de mbola sazina ihany ndraikio eo amin'ny fandoavana ny faktura na mividin'ny entana rehefa avy eo zay zany le tiako iaviana am'le hoe raha fifampirarahana ara-barotra io zavatra io fa ny olana de zao ilay mpamongady ilay mpamokatra ilay mpivarotra de tazon'ny fanjakana fehezan'ny fanjakana araka ny teniko teo hoe ny fanjakana ny tompon'ny orinasa ary eo no ahitantsika iverenan'lay adihevitra ny amin'ny hoe inona ny tombony raha ny fanjakana ny orinasa anankiray ny raha ntsika ny aina ny fananana orinasam-panjakana betsaka zay nakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro nandritra ny taona maro teto Madagasikara 10 taona maro lasa zay de afaka mijerytsika hoe iza tam'ireo no efa novahana ka no privatisena tsy notazomin'ny fanjakana tsony ho ia hoe mahakasika ny fiainana andavanandro vahoaka mihitsy satria tafiditra tao na mifamatsiana rabary tafiditra tao na mifamatsiana ratsolika tafiditra tao ny famatsiana herinaratra tafiditra tao famatsiana rano tafiditra tao ny resaka banky sy ny sisa sy ny sisa fa amintsika miteny zao afaka mahita hoe inona no vokatsoa inona ny vokadratsy azo avy amin'ny hoe mahan'ny fanjakana ny orinasa sy ny hoe efa tsy miankina amin'ny fanjakana ny fitantanana ny orinasa ny sasany moa na de efa hoe navotsitra tsy ho ampelatana amin'ny fanjakana intsony azy de mbola miezaka amin'ny fanjakana mifehy azy ihany tadiditsika tsara ny resaka solika faniry ilay hoe tsy maintsy ady varotra ohatran'ny ty androany ty ihany inge ohatran'ny ty androany ty ihany le hoe tsy mivoaka raha tsy mahita vahaolana de tsarotsika tsara le hoe tsy maintsy ady varotra ny amin'ny ampidinana ny vidy solika de nahazo ariary zato tam'izay nahazo ariary zato tamin'iny de zay le tiako iaviana hoe iengane tsy ohatran'zay ity androany ty de iny ny irairaina rehefa avy eo nahazo ale ariary zato fa iengane tsy ohatran'zay ty androany ty fa tena oka tsisy ivoaka ao ratsy ny sitrapon'ny mpanjifa atao mety aherihery le fomba ilazako azy fa ny tombotsoa ho an'ny mpanjifa zay tsy iza fa ny malagasy no maro anisa amin'io manjifa io amin'ny lafiny maro amin'ny sehatra maro raha tsy zay no hita tokony tsisy ivoaka ao monam-bola ao fa tsisy nanery anareo hiditra ao androany tsisy nanery anareo anao le fivoriana androany tsisy nanery anareo hiteny an'zany fomba fiteny zany fa de miandry zahay miandry ny vahoaka malagasy de hoy aho hoe eo zany ny olana ny amin'ny hoe ny fanjakana no mife an'lay orinasa inona ny dikan'zany an'ny fanjakana ny reny vola maro anisa ao an'ny fanjakana ny fanapahan-kevitra ny am'izay ho mpitantana amin'ny fanjakana ny mametraka ny politika mpitantanana ao anatin'le orinasa politika mpanarenana ihany ko de politika mpanarenana rehefa amin'ny fotoana ilana fanarenana raha nadritry ny taona maro de ny ilana fanarenana io orinasa io fa matoa tsy tafavoaka zany le izy le fanjakana no tsy mahavita azy le fanjakana no tsy nahavita nanarina le fanjakana no tsy naintantana ka nahatonga am'izao lavaka mangitsokitsoka izao ary le fanjakana no tsy naintsinjo lavitra ny amin'ny hoe manahoana ny fitombom-ponina manahoana ny inona ty izy ny filana amin'ny fanavaozana ny fitaovana rehetrarehetra manahoana ny tokony ho fanavaozana nalefa isa taona tadiditsika tsara ilay fivorian'ny minisitra maly mantsy samy taitra tsika fa ino ty filan-kevitry minisitra andro talata ity fa rehefa mijery an'le izy tsika de ordre du jour unique le izy fankatoavana ny teti-bolam-panjakana ifeny ino ty izy fankatoavana ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana amty taona 5 amby 24 zay ihany ny ordre du jour tao raha mifamakiko an'le
le tatitra fa ao anatiny ao a de misy singa maromaro, misy paragrafy maromaro hoe ao amin'ny sehatra ny fambolena sy fiompiana, amin'ny sehatra ny angovo sy ny sisa amin'ny sehatra ny fanabeazana, zay ireo rehetra ireo dia izay voalaza ao anatin'ilay teti-bolam-panjakana no lazainy ao. De rehefa miresaka an'io tsika de ary amin'ny farany ary misy milaza hoe ny tanjona de ny anenana ny subvention omena ny jirama fa samy mahatadidy tsika fa nampamatsy vola ara efa niditra lalina tam'izany fa efa mandavitrisa ny maro tam'izay teti-bolam-panjakana tao anatin'ny taona maro faraparan'izay no nampidirana subvention ho an'ny jirama. Fa zay le teneniko hoe ilay fanjakana zay manana ny fifehezana n'ilay orinasa no tsy nahavita araka ny tokony ho izy fa raha tena nampiasaina araka ny tokony ho izy reny voly reny. Matoa reny no lanina tao anatin'ny loi des finances de naharesy lahatra ny teknisianina izay nandrafitra azy sy izay nakatoa azy ary naharesy lahatra ny teny anivon'ny parlemanta maro anisa izay nandany azy tamin'ny alalan'ny rodorodo-tsangatanana, naharesy lahatra hoe raha ireny zavatra ireny ny tonga de nampiarina tamin'ireny fotoana ireny efa tsy ohatr'izao tsony ny jirama fa ny vokatra am'izao fotoana izao, ny résultat am'izao fotoana izao, ny zava-misy ainatsika am'izao fotoana izao zay averika fa me mitotongana dia manamafy fa tsy nahay mitantana ny fanjakana sy ny mpitantana napetraka ny fanjakana mba tsy hitenenako hoe firaisana tsy kombakomba mazava ho azy ny fanjakana mametraka amin'ny mpitantana de rehefa tsy mahafeny mahizy azy ireo mpitantana sy mahateknisianina azy a dia lasa mandray ny baiko avy any am'ireo tsy teknisianina fa ndeha da ahitsitsika ny resaka fa nireo mpanao politika kanefa mitantana ny raharahara-barotra amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka. De eo zany tsika ny mahita an'le hoe hatrany nandritra an'izay 4 taona faran'izay raha subvention nomena ny jirama tao anatina loi des finances efa tsy tokony ohatr'izao tsony ny zava-misy fa mbola mampiseho indray mandeha ny tsy fahaizan'ny fitondram-panjakana mifehan'io zava-misy io. De miresaka miverina am'le loi des finances tsika hoy aho teo hoe za manokana namaky an'le izy aingana ankeo maraina de mahita hoe tena mahatsiaro tena miverina any amin'ny 7 taona lasa fa niry ny fiainana tam'izany fotoana zany ao anatin'ilay ataoko hoe hevitra andresen-dahatra ao amin'le volavolan-dalàna satria iny moa zany araka ny fomba fiasa lanin'ny filan-kevitry minisitra izy iny de hoentiny eny amin'ny parlemanta am'izay andresen-dahatra amin'ny parlemanta, andresen-dahatra ny mpisehatra rehetrarehetra voakasika raha toekarena indrindra de ny hevitra entin'ny filan-kevitry minisitra satria tatitra ny filan-kevitry minisitra mivakitsika ny hevitra entin'ny filan-kevitry minisitra andresen-dahatra anay zany andresen-dahatra amin'ny parlemanta sy ny mpisehatra rehetrarehetra de tena manaitra be hoe miverina any amin'ny taona 20 tsika tany amin'ny faraparan'ny taona 70 lay miteny hoe ahoana moa zany le hoe fahavitatena ara-tsakafo e mbola mitsinjo ny fahavitatena ara-tsakafo aoriana tam'izany fotoana zany efa zany no baiki-pitolomana efa zany no teny naparitaka ny amin'ny hoe ny Madagasikara de avita tena ara-tsakafo fa zao tsika mbola zay ihany no averina anatin'ilay filan-kevitry minisitra omaly am'izao taona 2024 zao anisan'izany ihany koa ny le voalazako teo ny resaka subvention fa anisan'izany ihany koa ny fanodinana ny fakon'Andralanitra io fakon'Andralanitra io nge za mahatsiaro tsara mihitsy taona 14 zany hoe tamin'ny andro ny tetezamita no efa nitabatabaina ihany koa no hoe ahafahana manodina an'io ahafahana mahazo angovo de efa tam'izany no efa hoe hidina Andralanitra tadidiko a tamin'ny faritra Tsimondrano ampita-tafika iny efa nisy toerana ny terena hoe anaterana ny fako fa tsy azo alefa ny Andralanitra tsony ny fako de teny Ambohidratrimo ihany koa amin'iny faritra
avaratry fiakarana iny efa nisy toerana zay efa noteren'ny fanjakana tetezamita tamin'izany fotoana zany hoe anariana fakona Antananarivo satria Andralanitra efa hoidina fa ho avadika ary anisan'ny tetikasa tamin'izany ny fanodinana azy ho angovo 5 taona 4 taona teoria mbola miverina anaty fanapahan-kevitra filan-kevitra minisitra indray le izy de gagitsika hoe inona fotsiny zany nataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay vanim-potoana rehetra aiza ho aiza le zavatra tena nampanatenainy hatramin'izay satria raha le projet Andralanitra zany efa ela be tratrarina anatin'izay zany a de hoe 20 ka hatramin'ny 30 megawatt zay zany ny tena hoe tratrarina de hitady am'ireo famokarana herinaratra 500 megawatt marobe zany resahana hatramina tohadrano hatramina parc solaire zany anevatra any amin'ny taona 2024 tamin'ny voany lancena le hoe initiative émergence Madagasikara député membre Benrina no resahana hoe tena mamokatra ohatr'izao ny any Afrika Atsimo mamokatra ohatr'izao ny ary itsika mamokatra ohatr'izao fa aiza zany reny nambara reny tamin'izany fotoanandro no ohatrany hoe misy tetikasa vaovao resahana ndray amin'ny filan-kevitra minisitra omaly lasa tetikasa vaovao mihitsy voalaza koa ny fanarenana lalam-pirenena zay tena mampikaikaika amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao zany inge fiainana andavanandro raha andavanandro ministeran'ny asa vaventy zany fikojakojanana lalam-pirenena fa rehefa rava tanteraka ve lizy satria tsy nanao zay asa tokony ataon'le gouvernemanta de averina ho fanapahan-kevitra ngeza be ao anatin'ny filan-kevitra minisitra de ampidirana irairaina be fampidirana azy ao anatina loi de finance anankiray ho amina taom-pitantanana anankiray kanefa fa tokony efa fikojakojana sisa no atao raha nitetikasa ny lazaina tao anatin'izay taona maromaro faran'izay no efa nampiarina de eo le mipetraka le fanontaniana faniry hoe fanakaiza tokoa zany le fikojakojana rehefa mitentsika aiza ny fikojakojana ilay tetibolona ny fikojakojana le tahirom-bola ny fikojakojana zay betsaka ny loharanom-bola izay mamatsy azy ary tokony nahafahana nanatanteraka n'ireny fikojakojana n'ireny lalam-pirenena ireny dia rehefa mamaky loi de finance tsika le loi de finance moa zany mbola tsy tonga ety am-pelantanantsika fa mbola ho avy any amin'ny anteny miera-pirenena de any voazaraina aminay fa rehefa mamaky an'ireny tsika zavatra nandrasantsika amin'ity indray mitoraka ity averiko fa mandà vaovao ty tamin'ny volana metsika nanao loi de finance rectificative LFR de nyresaka hoe ilay rectificatif ho atao ao ilay fanitsiana ny tetibolam-panjakana de tokony hifototra avy amin'ilay programme politique générale de l'État izay navoaka tao aoriany ny fandraisan'ny filoham-pirenena ny asany teto Madagasikara fa ity handeha atoato ity tia ny lanina maly ity dia ny volavolan-dalàna mahakasika ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona 2024 zany hoe ilay volavolan-dalàna lasitra LFI loi de finance initiale voalohany io zany amin'ity mandaty io no LFI voalohany amin'ity mandaty de tokony ahitana taratra ihany koa faniry an'izay voalaza tao anatin'le PGE zay fa rehefa mijeritsika faniry nresahantsika teto ange PGE tamin'ireny fotoan'ireny izay nafantoko ry zareo tamina teboka vitsivitsy teboka ngeza vitsivitsy fa rehefa mijery ato tsika jereo anatin'lay tatitra filan-kevitra minisitra maly de tsy tazanao zany tafiditra tamin'izany ny ina le filaza azy capital humain tafiditra tamin'izany ny ady amin'ny kolokolo sy ny sisa zany hoe zavatra efa afa mihitsy lay fitarihana n'lay eritreretina hoe mety ampandroso an'le firenena kanefa rehefa mivoaka ilay tetibola hoentina anatanterahana lizy miverina mbola mitady loharano tamin'eritoana manko zao nisan'le coupe budgétaire zany hoe ny loi de finance rectificative député membre Benrina iny tsy nisy iny amin'ny eritaony
tsisy iny fa avy eo indray nisan'le coupe budgétaire asa inona indray ny ampiavaka amin'ity vaovao ty aloha zany satria raha ny tsilohetsofinareko de tena isy vola be oatoto ny fitondram-panjakana zany am'ilay resaka famahana olona ny jirama akoatra ny subvention ve zany isy vola hafa koa zany atotona isan'andro zany mba hiatoana an'izay hoe tsisy iny ny délestage zay tsy fantatra aloha zany fa tsy maintsy ny loady finansa fa na zany na zany ahitana taratra aloha zany fa tsy miodina araka ny tokony izy ihany koa zava-misy ianareo solombavamboaka afaka miteny zany satria nena de nena ihany koa le famatsim-bola zay homena ny solombavamboaka tataniny amin'ny alalan'ilay siady député membre bendriny entina ilazany zany fa tena manify de manify ny kitapo-bola mpanjakana de hoy eto hoe ny satria ny fanjakana no mifehy an'izay rafitra rehetrarehetra zay amin'ny famatsiana ny herinaratra sy ny rano dia ny antenaina zany rehefa tsy miprivatisena io sehatra io rehefa tsy mimena ny tsy miankina io sehatra io ny antenaina dia ny fanjakana zany dia sady mpitondra fanjakana mpitsinjo ny mahasolo vahoaka mpitantana an'le orinasa no mpiaro ny zon'ny mpanjifa zay mihitsy zay no antenaina ao anatin'le izy satria matoa tsy navotsitra teo am-pilatanan'ny fanjakana io tamin'ny fotoana isin'ireny privatisation reo de mba ahafahan'ny fanjakana makatoky sy manome tokony vahoaka ny am'ireo zavatra reo fa inona no mitranga androany ny faniry ilay zon'ny mpanjifa mihitsy no pitehan'ny fanjakana rehefa tsy afa-po amin'ny mpanjifa kanefa mandoha vola de mananjo hitaraina mananjo aneo tsy fahafaliana na amin'ny endrikeny na amin'ny endrikeny eny hatrany amin'ny fifampitorianany amin'ny tribonaly azy lalàna no mifehan'izany lalàna mamelan'izany kanefa ny zava-misy raha mahatsiaro tsika za tena nahatsiaro taona vitsivitsy lasy zay rehefa manao an'le atao hoe DT na demande de travaux any amin'ny jirama de avoaka ny jirama ny devis any de efa apetraka lay famonona ny zon'ny mpanjifa avoaka ny jirama ny devis de ery ambany ery asy soratra hoe raha misy tsy fahafahapo ohatrohatr'izay le dika le izy de tsy mahazo mitory ilay mpanjifa zany hoe vao manao sonian'iny devis iny ianao makatohan'iny devis iny de efa manaiky fa tsy hitory raha misy tsy fahafahapo ka raha mitory ianao de iny no asehony hoe ianao ngefa nanao sonian'ity asa raha mahamarika zany sika mpanjifa fa nisy zany ny am'izao fotoana tsy fantatra fa tam'izany fotoana zany nanao DT nahitako an'le izy de mitranga le izy zao tsy afa-po mpanjifa mandany vola be mpanjifa mitaraina mpanjifa maneho ny tsy fahafaliana ny mpanjifa de samborina zay ny zava-misy amoahana mpitandro filaminana fanehoan-kevitra mbola mialina rio zay tafiditra ao anatin'le hoe zon'ny mpanjifa zay no atao hoe zon'ny mpanjifa averitry fa raha-barotra io tsisy resaka politika io tsy fanehoan-kevitra politika io fa tsy fahafalian'ny mpanjifa io raha mividy vary ianao raikilao avy eo le izy afatrareo tsy ampy telo kapoaka sy tapany fa telo kapoaka fotsiny tsy maintsy mitaraina ianao hoe fa onty samy mahalalatsika malagasy fa ny kapoaka mahazatra atsika fa tsy le novain'le ministra tamin'ny tsy haiko firy taona lasa iny tany amin'ny 2 sy izy ministra hoe andova kapoaka ambary iny samy malalatsika fa vary raikilao telo kapoaka sy tapany am'le kapoaka mahazatra atsika iny misy tantara ty fitondrany ty de rehefa tsy ampy iny mitaraina ianao ohatr'izay ty zavatra mitrango ty 220 volt no antenaina ny atokantrano 94 volt no mivoaka rehefa misy ny jiro ny ainako zany 94 volt zany efa manimba zavatra zany ny ambony indrindra rehefa miatsika ny androny de 130 140 volt efa azo ifampitoriany zany efa azo anehoana tsy fahafaliana zany am'izay le izy ny fifanarahana ny anatin'ny contrat 420 amin'ny 420 mila jiro fa zao 4 ora 9 ora farabe indrindra amin'ny 420 sisa misy de tsy faly le mpanjifa izay mandoha vola ary mandoha 500 amboniny raha tara adiny 9 fotsiny na adiny 2 fotsiny ny fandoavana azy de rehefa maneho ny
maneho ny tsy fifaliany le mpanjifa de amoahana mpitandro filaminana misambotra managadra apiditra hatramin'ny maizina zany ny zava-misy eto Madagasikara de eo zany tsika mamerina hoe inona zany ny ilana n'lay hoe maha-orinasa-panjakana n'lay JIRAMA zay ve zany ny tanjon'ny fanjakana ampiarany an'le izy raha hafa ny tanjon'ny fanjakana tamin'ny fotoana nanapahana hevitra hoe tsy iroso amin'ny privatisation ny JIRAMA tsy aroso makany amin'ny privatisation ny JIRAMA fa rehefa taty aoriana rehefa azon'ny mpanao zay tiany atao le izy a de lasa tena hoe mba ahafahana mife an'zany zavatra rehetrarehetra izany nyresaka rano de ve raha tsika malala ny resaka bombonina tao tena mampime faniry zao de any tanàna rehetrarehetra any mitombo isan'ny bombonina lasa mibahatoerana lasa mibahatoerana any misy chantier anankiray zay any Ambohidratrimo any de tere lalana amboarina atao pavé eto aloha de manindry a misaotra ny mpiaramonina amin'ny commune nosialy eo misaotra ny mpiaramonina manao le ataotsika hoe tsy paipaika anaovana n'io lalana io pavé lalana eo amin'ny 700 metatra 900 metatra eo atao pavé fa ny mpiaramonina manao an'izany 100 isan-jato makasitraka ny mpiaramonina zay le teneniko foana rehefa tsy mahavita ny fanjakana rehefa tsy mahavita ny commune zay tokony anao azy a de lasa lay vahoaka no manao zay apetin'ny fiainana sisa fa tena atao pavé araky ny fenitra sahaza mihitsy zany de rehefa tapaka le tapahana le lalana hoe tsisy mahazo mandeha satria fatatsika tsara ny fanaovana pavé misy fotoana tsy azo hitsahana mihitsy de mandalo reny mpamatsy bomboniny reny de miteny zay tsy maintsy mandeha fa projet présidentiel ty ilazako hoe lasa projet présidentiel le famatsiana bomboniny lasa zay no anara tena somary andeha ataoko hoe nitsiky kely ana enao an'le izy hoe zay ve sisa ny tetika asan'le filoham-pirenena mamatsy rano bombonina projet présidentiel hony ty citeriny ty a tsy maintsy mandeha ty a ary tsy maintsy hitsahany io lalana io rava le lalana mbola tsy vita teo ampanaovana azy ndrisy zay ny zavatra misy faniny ary tena mampalahelo fa raha nanantena zany ny sasany tsika ho hafa nalala hoe tsisy antenainy io hoe mba nanantena ny sasany angamba hoe etsara kely io vao maika miditra any amin'ny maizina malagasy de anao fampatsaivana fotsiny ho atsika mpanaraka amin'ny fandarina fa mba misy fomba fiteny maromaro manko tsaroko député membre Benina rehefa miresaka délestage tamin'ny andro ministra Iany Ramarson de hoe manana faharetana ary vahoakana Antananarivo fa hovavany délestage eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 volana eo de lasa ihany iny ministra Iany Ramarson tonga indray ministra ny angovo vaovao zany Andriamatoa Solo Andriamanampisoa de rehefa tonga teo indray zany izy de hoe tsy maintsy vaovao anatin'ny 3 herinandro Andriamatoa ministra io délestage io fa lasa ihany le ministra tsy vaovary me mafy le izy zao indray moa zany misy ministra vaovao tale général ny asa taloha Andriamatoa Jean Baptiste miandry an'izay raha tsika inona indray zany voambola nampiasaina fa tsetsatsetsatry tsy sady mampatsiany zava-misy any ako mandeha de mandeha ny fotoana député membre Benirina de fantoka kely amin'ny raha-pifidianana antsika zany eto de mampilaza antsika zany fa manisa ora vitsivitsy tsika dia hiara-dalana amin'ny candidat Tojo Ravalomanana satria dia isy ny fametrahana an'ilay birao lehibe zany ahafahana mifanerasera amin'ny fohy be zany Tojo Ravalomanana akoatra n'ilay isaky ny boribory tany enina zay efa nisesy moa ny fametrahana azy de isy amin'izay zany le fametrahana ilay accusé central Ngezabe dia ho tanteriko amintsika zay satria rapitso zay raha ny fandaram-potoana no isy izay fanokanana zay fa député membre Benirina tonga de akambako ro misy le fanontaniana ny fimakomanana Ambohidratrimo district Tatanao any Antokotiko Madagasikara ny fiatraina fifidianana sy ny tsipiteny ho ataonao ho an'ny Antananarivo renivohitra zay manana ny candidat Tojo Ravalomanana natolotry ny Antokotiko Madagasikara ary tohanany vondrona firaisan-kina amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao efa nanapa-kevitra moa ny Antokotiko Madagasikara sy ny fivohanana firaisan-kina fa handray anjara amin'ity fifidianana communal ho avy ity ny antony dia tsotra eo zany ny fahitana fa tena totongana tanteraka ny toetry ny tanàna rehetra eran'i Madagasikara ary mila fanavaozana mila fanarenana
any anatin'ny vinan'ny antoko dia anisan'ny efa nahazo fankataovana teo anivon'ny kongresin'ny antoko ny vina sy ny tetikasa mpandrosoana anatratrarana n'izany vina izany amin'ny tanàna rehetra eran'i Madagasikara. Miainga avy eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary miparitaka eran'i Madagasikara. Ary zany nahatonga ny antoko tsy misalasala fa nitady ireo heverina ho kandida tena ahavita n'izany rehefa lany soamatsara. Tsy kandida tim na firaisankina no tanjona, tsy ny ananana kandida tim na firaisankina, fa ny ananana ben'ny tanàna tim na firaisankina. Zany hoe rehefa lany soamatsara, satria ho lany soamatsara, dia hitondra ny fanevan'ny antoko fa indrindra hapiatra an'io vinan'ny antoko. Tsy tokony miditra ao, tsy tokony ho niditra tao rehefa tsy lesy rahatra amin'io vinan'ny antoko. Fa ireo kandida rehetra voafantina dia resy lahatra tamin'io vinan'ny antoko ary antenaina, tsy angatahana akory zany fa antenaina fa ahatondra an'izany fanevan'ny antoko zany mandritra ny mandahy manaraka io. Ary ireny rehetra reny mitambatra no ahafahantsika ahita mivaingana sy azo tsapaitanana ny vokatry ny asa fampandrosoana tarihin'ny mpikambana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy avy amin'ny vovonana firaisankina. Raha ny momba Ambohidratrimo manokana, manana kandida amin'ny komunina maro ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo ary somary nafanafana ny fifantenana n'ireo kandida ireo. Ny antony dia tsotra, tsy te hanan-dratsy ny antoko ary te hanana ekipa mahavita azy araka ny fomba fiteny. Efa samy miomana ireo kandida ireo, efa samy miomana isaky ny komunina tsirairay avy misy azy. Izahay moa isan'andro arakaraky ny fotoana mapety azy. Rehefa amin'ny fotoana tsisy iny ny fivoriana eny anivon'ny antenimieram-pirenena dia miezaka manolotra n'ireny kandida ireny any amin'ny mpiaramonina, any amin'ny komunina tsirairay avy any. Ary araka ny voalazako teo, efa tena miomana hiatrika an'izany fifidianana izany. Raha ny lafin'ny politika aloha ny jerena dia mahita izahay fa tsara fiainga ny fiomanan'ireo kandida ireo amin'ny fifidianana. Fa raha antsika mahita ny efa nandritra ny taona maro sika nefa nolazain'ny filora Valomanana hoe mila mailo satria misy zavatra tsy azo hitokiana 100 isan-jato ao. Dia eto dia mbola anterina izay filana ny fahamailoana izany fa efa hita zao fa efa misy fihetsiketsika hafahafa any. Mbola ho resahantsika eto zany faniry asa amin'ny herinandro lasala amin'izany fa misy zavatra tsikatritra ny ambadimbadika any mandeha ny ao Ambohidratrimo aloha sy ny akaiky azy ny resahako fa ho resahantsika eto zany ifampizarantsika ahafahantsika mandray fepetra izay sahaza. Rehefa tonga moa fotoana amin'ny propaganda efa zavatra hafa indray zany faniry fa dia hiezaka isika hanoana n'ireny kandida atolotry ny antoko ireny. Antananarivo renivohitra raha ho an'ny Ambohidratrimo manokana tsy afaka misaraka ireo. Tsy afaka misaraka ireo, mifampiditra isan'andro ireo, mifandray ireo amina misy le ataontsika hoe limite reo fiombonana lavalava ihany ireo any amin'ny boriboritany fahenina aty amin'ny boriboritany voalohany dia ao amin'ny boriboritany fahatelo ao misy ifandraisana. Zany hoe tena mifampiankina ny komunina Antananarivo renivohitra sy ny distrikana Ambohidratrimo ary tsy afaka misaraka ireo toy ny distrika hafa rehetra manodidina sy eran'i Madagasikara koa. Samy nahatsiarontsika hoe tamin'ny andron'ny tantanan'ny ben'ny tanàna ny Laura Valomanana dia anisan'ny nametraka an'izay fiaraha-miasa, endrika fiaraha-miasa matotra tamin'ireo komunina sy distrika manodidina ireo izy tamin'ny komunina Antananarivo renivohitra satria nasakafo hohanina fotsiny ange faniry ny ankamaroan'ny legioma miditra eto Antananarivo isan'andro ange amin'ny alalan'ireo tsenany Tatsara eo avy amin'ireo distrika manodidina ireo ary ireo tsenany Tatsara eo nefa anisan'ny fidiram-bola ngeza ho an'ny komunina Antananarivo renivohitra.
zany hoe sationany zany fa rehefa tena idirantsika amin'ny atsipiriny io tsy misarako ireo communendreo ary zay ny antony efa nisiny tetikasana nanganana an'ilay atao hoe communauté d'agglomération tamin'izany fotoana izany. Ny inona tsara moa izay ny député? Izy io zany a nametrahana ny mety hoendriky ny fiaraha-miasa maharitra eo amin'ny sehatra rehetra indrindra ny ara-toekarena, ny ara-piariana eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune rehetra manodidina saky tena hoe akaiky fa misy lasa lavidavitra ihany satria tamin'izany fotoana zany a raha ho anambodratrimo hatrany mahitsy tany tafiditra tao anatin'ny communauté d'agglomération tao anatin'le tetikasa raha commune districtna Tsimon-drano a hatrany Paitroso tany tafiditra tao ny avaradrano koa ohatra zany hatrany Sabotsinamehana sy tapany avaratra sy tapany atsinanana rehetra tafiditra tao fa tsy tena le hoe mifanila vodivona amina Antananarivo renivohitra irery fotsiny akory zany hoe anehoako zany fa ny fitoviam-pijery eo amin'ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitantana an'ireo commune rehetra manodidin'ireo dia hanafaingana ny fahafahana mampiaraka ny fandrosoana amin'ireo vondrom-pasitra itsinjaram-pahefana rehetra ireo. Iny ara mazava zay fanazava-kevitra zay fa maranantsika tanteraka ny fandarantsika zay everiko ihany koa zany fa mba tsara ihany ny fampizarana ny traikefa ho an'ny fifidianana tahaka izao zany a indrindrandrindra moa Antananarivo renivohitra misy enjeu ngeza be mihitsy a dia ny fahatokisan'ny député membre Bendrina an'izany candidat Tojo Ravalomanana zany a zay mivoaka avy ao anatin'ny tokotiko Madagasikara tanora mitovy aminao ihany koa ary raha ny fantatra ianao tany amin'ny vao nanomboka angamba 30 taona zany olona indrindra ianao no candidat be ny tanàna taona 3 sy 2 dia nanana traikefa ny mpita taty aoriana Tojo Ravalomanana izy amin'izao fotoana izao moa zany ho Antananarivo renivohitra angamba everina fa ny tsipiteny kely fotsiny ho an'ny traikefa na tanora zay maka andraikitra amina fitantanana commune Andriamatoa Mambra Bendrina. Ny misy endrika faravakeliny anankiroa mila jerena eo zany a tsy afaka misaraka ireo a eo le endrika teknika angamba voambolana mahalaza azy akaiky indrindra eo amin'ny fitantanana tanàna zany hoe mametraka mahasotsivana ara-teknika sy ara-pahaizana amin'izay ho ben'ny tanàna hitondra tanàna anankiray. Antananarivo renivohitra no moa ny resaka eto kanefa fomba fiteninay foana tamin'izany fotoana zany hoe tsy nisy ny école de mer fa mila olona afaka makatraikefa haingana sy efa mba nolona kely efa mba nahita rirany kely teo amin'ny sehatry ny fitantanana tanàna na dia hoe tsy nitantana azy fa efa nanakaikikaiky teo hoe manafaingana lay fandraisana n'lay fahaizana n'le asa zay ny lafiny anankiray fa lafiny faharoa lafiny politika zay efa ndresantsika foana ka raha ireo no tambatra azo lazaina fa mahavaly an'ireo ny mahakandidat Tojo Ravalomanana tsy resantsika loatra tsony le mahatanora sy efa eketsika iny ary ataoko hoe génération vaovao maraka toetrandro satria nianatra tamina sy niaina tamina firenendehibe isan-karazany efa mandroso vezivezy tamin'ireny firenendehibe isan-karazany reny a manana traikefa ny fiainana sy ny mety ho filan'ny vahoaka andavanandro na dia mbola sarotra azy ny ampitahana Antananarivo renivohitra sy Madagasikara amin'ny firenendehibe hafa fa anjarany no mijery an'izay rehefa avy eo ahoana ny fampifandraisana an'ireo zay zany a tombony anankiray ngeza be amin'ny fananana ny Tojo Ravalomanana ho candidat dia teo koa na dia misy mijery an'izay amin'ny maso vilana aza tsy azotsika ialana no hoe nahitan'ny traikefa ny ray aman-dreniny izay fantatsika fa nampiaiky malagasy nampiaiky Madagasikara ny fiovana Antananarivo tao anatin'ny taona vitsy monja tao anatin'ny volana maro monja tamin'izany taona 770 sy 790 zany zay le niteneniko hoe efa tsy lavitra n'lay sehatra na dia tsy nisehatra n'le izy mivantana azy dikan'izay a mahavaly an'ilay mahasotsivana
apetraka io zany. Zay le nyteneniko mantsy rehefa nitady kandida ny antoko tim teo dia tsy kandida hiatrika fifidianana ny ilaina fa be ny tanàna lany sy tena hitondra le asa fampandrosoana amin'ny alalan'ny vina ny antoko. Ka ho atsika ho anay a resy lahatra izahay fa manana an'izay herijika izay a sy ireo tombony rehetrarehetra ireo amin'ny ahafahany tantana ny tanàna ho amin'ny tsara kokoa sy hampanara-dalàna ny fiainana eto an-tanàna tojo Ravalomanana. Ara-politika moa dia raha mahalala na tsy ny sehatra mivantana ihany koa tao anatin'ny antoko azy izy dia efa tsy lavitra teo foana isaky nisy zahatra ny karakarain'ny antoko, ary zahay dia afaka mijoro vavolombelona fa mifampiresaka amin'ny fotoanany ilana an'izany, mifampaka-hevitra, mifampizara hevitra sy traikefany amin'ny fiainan'ny antoko nandritra ny taona maro na tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara anay ho anay manokana zay ny ainan'izany dia ho tombony lehibe ho anay ny fananana azy ho be ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra afaka herinandro vitsy monja faniry. De manantena an'izany koa isika rehetra, na ianao manaraka any atokantrano any eo an'ny eto Madagasikara, any amin'ny birao, any amin'ireo sy ampitaterina misy atsika, na ihany koa ianao any ampitan-dranomasina, dia samy manantena an'izany hoe tombony lehibe ny fananana ny tojo Ravalomanana izany, ary samy hiasa sy fofotra amin'izany rehetra zany. Aza adoloina ho an'ny Rapitso zany efa misy fiomankomanana amin'izany, mandehandeha any ambadika any zany ho an'ny fahafahantsika zany hifanerasera amin'ny trano foibe Pibakona, zay moa zany le hoe quartier général zay hiainga avy any Belera Atsoatsy izany. De efa kasitrahana ho an'ny député Mahamira Bendrina zay niara-dalana tamintsika tamin'ity miara-manondra androany ity zany. Tsy mbola hoe ao anatin'ny fandaharam-potoana raikitra aloha zany ty hoe isaky ninona indray zany ny faneho-kevitry député Mahamira Bendrina, fa taloha izy isaky ny alakamisy. Androany moa zany nisy ny fotoana zay tsy maintsy fandaminana ny fanamboarana antitra tetika any amin'ny zoma voalohan'ny volana novambra dia tsy misy ny fandaharantsika. Saingy ampanantenaiko anao kosa Rapitso fa raika amin'ny 30 ny volana oktobra dia ho avy araka amintsika ny solombavamboaka ny Madagasikara voavidy tetsy amin'ny boribory tany fahenina dia Tontsoa Andriamampandry zany no haneho ny heviny ray araka amintsika izany. Dia aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo MBS eo ihany koa zany ho an'ny Radio Mada 100.4 ho an'ny modulation de fréquence zany resako amintsika izany. Samy manara-maso ny fiainan'ny firenena isika, ary lina de lina zava-misy amin'ny akabiany, maro de maro ny zavatra tokony resahana kanefa tsy maintsy ho faranantsika aloha zany ny fandahana satria misy fandaminana avokoa zany ho an'ny grille de programme eto anivon'ny onjam-peo fahitalavitra MBS sy ny Radio Mada. Manantena nefa ho an'ny député Mahamira Bendrina amin'ny herinandro ray tsy maintsy ara-dalana amintsika izy hitafa amintsika indray ho an'ny vaovao zava-misy eo amin'ny raharaha-pirenena, ny vaovao an'Ambohidratrimo distrika zay misy be ny tanàna kandida manodidina ny 740 angamba tsy latsaky izay. Député Mahamira Bendrina dia hizara ny vaovao amin'ireo kandida reo zany sy iresaka ihany koa ny zava-misy ho an'ny fifidianana Antananarivo renivohitra sy any amin'ireo faritra samihafa izany. Makasiraka député. Misaotra faniry, dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana androany, manantena iona tsy ho ela indray tompoko, mandram-piaina tompoko. Akasirahako manokana hifaly Ramananarivo zay miangaly lafin'ny teknika miaraka amin'eo Ionja itsiky hiaro tanjona zay mandrafitra izany rehetrarehetra izany, i Zokibedany sy Razankila any ambony any, ary ny endry Pibakona ny fanatsarana sy ny fandaminana ny fandarana tarihan'ny Tale Arindranto Andremialso dia akasitrahako io daholo malala any amin'ny Radio Mada Valsa sy Rirobena dia akasitrahana ihany koa ianareo. Ho an'ny Rapitso indray, tompoko lasy tompoko avy.